Ye faly miaravatsika rehetra indray ary tonga soindray eto amin'ny tsiambaratelo miaraka amin'ny Jodas Rova. Androany ny lohahevitra ho resantsika dia ny premier rendez-vous na ny fihaonana voalohany. Ahoana moa zany première questionao zao tsy nisy hoe tena premier rendez-vous Tsy tena misy hoe premier rendez-vous fa tafiona fotsiny. Matetika koa ny premier rendez-vous ve mipiredika kely ny premier rendez-vous ve miaraka raha ohatra zao hoe mpinamana zany le mpisipaloha zay vao miaraka dia efa tsisy premier rendez-vous zany fa misy premier rendez-vous foana ve sa misy foana fa rehefa zareo miaraka rery way vetetika kely fotsiny aloha hiteny kely hoe mety aheno feo an-jazakely nareo ao anatin'le podcast atsika androany fa zay moa le vie de parents ezahana ahoana re zany ezahana mandroso foana fa tsy hoe misy zazakely hoe dia tsy afaka nanao podcast zay indrindra toy an'le fanontaniana atao hoe premier rendez-vous misy premier rendez-vous foana ohatrany tokony misy ihany ka satria le hoe efa mpinamana zany zareo dia mety hoe miaraka foana miaraka amin'ny namana hafa fa ilay fihaonana irery ohatra hoe mandeha mihinana composery amin'ny sisiny ery izy roa kely rery zany zao efa anisan'ny azo lazaina hoe premier rendez-vous amin'izao vaninandro iainantsika sao koa moa ny réseaux sociaux efa mandeha be dia matetika koa ny ankizy ny atao lasaiko hoe ankizy fa ny manomboka vomity zany dia anaty réseau zany ny firesahana voalohany dia iny fa tena miraikitra be hoe premier rendez-vous satria tena marina mihitsy zany dia inona moa zany no tena miseho any anatin'ireny premier rendez-vous reny eny ana zany tadidiko amin'izany resaka zany le topika atao amin'ny vehivavy hoe ao anatin'le groupena vehivavy reny hoe etanao rehefa relo ohatra hoe inona ny zavatra nahadiso anareo sy tampamebe anareo indrindra tamin'ny rendez-vous anareo misy rendez-vous natao zany le hoe amin'ity Facebook ty tsy koa nefa mivakina iny topika iny dia commentaire zany fa ohatrany hoe tena le hoe le vehivavy zany déçu be amin'ny lehilahy matetika hoe le impression zany alohan zay tsy nahita an'le hoe ohatra hoe miona dia hoe za manao akanjo ohatr'izao maninona kay le lehilahy tsy araka le sary mihitsy ohatr'izay le izy zay zany le resaka déception zany ohatra zany voalohany indrindra hita amin'ny resaka premier rendez-vous tena fahita le inona le pataloha satin dia lobaka satin hoe mampadesibe ony le izy amin'ny rehefa le miona voalohany iny zany anankiray resaka endrika ivelany zany nisy taona koa nisy namako efa nanao an'izany zay le resaka le chat ty moa zany dia miona amin'le olona misy sary dia tena le sary amin'le izy zany tena tonga dia bobosy be sy ohatra zany avy eo amin'izay rehefa niona tsy tena hoe niona zany fa avy lavitra nanontaniana zany inona ny akanjo anaovanao dia hoe zao ny akanjo anaovako zao t-shirt bleu dia manao jean dia manao casquette ohatr'izay fa tsy mba tsy tadidiko hoe tena zay tahan'le akanjo dia izy zany fetsifetsy kely fa mitazana avy lavitra zany izy ry le olona dia anao ve mipetraka eo amin'le ohatran'izao sy ohatran'izao dia za mihitsy ty dia tsy nanatona teny kara fa lasa nandeha nitsoaka fa tena tsisy idiran'le olona tamin'ny sary olona ray ihany le izy tsy c'est pas du tout la personne teo amin'le sary zany koa saloha tsy mety fijeriko azy manko raha ohatra hoe ohatr'izany zao dia mandainga zany le lehilahy zany hoe zay dia inona raha hoa zany ao an-tsain'ireny olona ireny amin'izany fotoana zany hoe mampiasa sarin'olona hafa izy dia avy eo nefa nisy tonga any izy en tant que izy dia tsy mieritreritra ve izy hoe mety tamin'ny andro taloha ngamba ny olona eny hatramin'izao moa zany tsy maintsy misy olona foana ny olona fetsifetsy hoe sao dia hoe rehefa mba tafeona eo dia raikitra ihany dia ohatr'izay koa manko le izy dia efa matetika zany resaka premier rendez-vous moa le resantsika dia ohatrany hoe zay koa ny tena zavatra tiako resahanao anatin'le izy hoe efa maninona ny olona zany rehefa ao anaty fitiavana dia manao fihetsika foana mba ahoana re zany lazako an'izany mba hitiavan'le olona anazy ve na dia hoe zavatra tsy
ary tsy araka ny ara-moraly zany tiako tenenina ohatr'izay zao anisany hoe ohatra hoe raha ohatra hoe maka sary dia atao sary tena tsara be mihitsy alefa amin'ilay olona fa rehefa tena mihaona nefa beo tsy arakarak'izay ie tsy hita moa zany fa dia samy manao zay ho afany zay ohatran'ny hoe zany ohatranazy aloha tsy hanao an'izay mihitsy ny satria mety arary be mifoka raha ataon'ny olona hoe ianao milay be amin'ny sary fa nefa rehefa tena hita ianao dia tsy dia tena tsy afaka ie dia zavatra anankiray koa miseho any anatin'ny le niteneninao hoe miezaka mba ho tian'ilay olona anankiray zavatra fataon'ny vehivavy amin'ny resaka premier rendez-vous hitanao le eo amin'ilay mikomandy dia le manao le j'ai pas trop faim na hoe zavatra kely fotsiny ohatra jus fotsiny manko jus street nefany raha ny zavatra tiany commandina te commande pizza izy te commande misao izy te commande lasopy izy fa ina mahatonga antsika vehivavy manao an'izany dia nefa rehefa avy eo fantatry le lehilahy ihany hoe tendakanina be mety menatra ny anazy raha fijeriko azy dia mety vehivavy hoe mety mba hoana moa zany tiatoan'le lehilahy izy zany mahatonga manao an'izay zany ve ie na fa raha ohatra hoe vehivavy tsy dia tena miraharaha loatra an'izay zany tena tonga dia fa ianao tena izany fa misy vehivavy tena ie tena hoe tena tsy miraharaha an'izany fa dia tena tsy aniny eo zany ampiariny atin-dahakely tsy hoe atin-dahakely moa zany fa mba ohatr'izay le izy nareo ve fa nisy nanao ohatran'izany fa nisy nanao ray amin'izay ka tenenina sy jody izay ve nareo hoe nareo plutôt an'ilay vehivavy le mody hoe mbola voky be fa jus fotsiny sotrokina sa hoe tena le hoe efa nanasana taty amin'ny resto ianao dia fa raikitry ty ie fa raha amin'izany premier rendez-vous zany moa zany le resaka misy zavatra hitako izay hoe ny lehilahy hony zany matetika rehefa misy vehivavy mahataratara anazy dia ohatrany hoe lasa mivadika an'le hoe boyfriend mode ao izy le vidéo hoe boyfriend mode zany hoe rehefa tian'le vehivavy zany le lehilahy dia hoe hivadika ohatrany hoe za zany client potentiel client moa zany filaza azy fa boyfriend potentiel zany dia lasa manao fihetsika izay tsy fataony isan'andro tsy haiko na azonao ve zany teneniko zany zany hoe raha ohatra zany izy zany ohatra hoe somary tsy dia be teny zany izy ohatra dia lasa bebe teny ohatra fa tiako ty azaka an'le sipa zany ny lehilahy zany nefa zany ho zany karazana erreur fataon'ny lehilahy rehefa courtise vehivavy anankiray dia ohatrany hoe lasa miditra amin'le boyfriend mode izy zany dia lasa manao trop dia tsy amin'ny personnalité any ny asehony an'ilay vehivavy fa personnalité hafa mihitsy hoe ohatra le hoe te hiaraka amin'ilay vehivavy zany izy dia ohatra le vehivavy miteny hoe za tia voninkazo dia za koa tia voninkazo lehilahy zany manao erreur an'izany matetika rehefa mahita olona tiany mbola tsy ao anatin'ilay premier rendez-vous moa zany izay resaka izay fa anisan'ny tsara ho fantatra ihany rehefa hoe mifampikotokoto zany lasa mivavy azo lazaina ihany koa ny hoe premier rendez-vous le hoe mbola tsy eny izay koa aloha mbola tsy tena niaraka foana fa ohatr'izay lasa ohatr'izay le lehilahy zay zany anisan'ny piège tena tsara ialana ary lehilahy fa matetika ny vehivavy zany lasa avy eo amin'izay izy anga ohatra zany toetranao tena izay mihitsy an'ilay izy misy tokoa le lehilahy le tena le beau parleur be reny ataony zay aroboka andry dia avy eo amin'izay ke tena gauche droite be gauche droite be le izy tena galant be sy ny sisa izy eo amin'ilay rendez-vous anareo iny amin'izay rehefa avy eo ka izy tena ahoana moa le filazanao azy fatanalika ie dia nefa za koa milasa ihany ny saiko hoe nefa atsika zao mieritreritra an'izany hoe ohatr'izay nefa ve zany raha ohatra hoe le lehilahy zany tena mampiseho an'ny toetrany zany amin'ny voalohany dia ho tian'ilay vehivavy ve c'est le risque du métier ohatrany hoe hafahafa ihany zany aminà manokana zao za lehilahy fa mieritreritra hoe mety tsy mety amin'ny vehivavy raha vao ohatra tonga dia mampiseho toetrany zany kosa le izy kosa mba asiana mba raisonnable ao anatin'le izy zany ohatran'izao ny teneninao hoe le vehivavy ohatra miteny hoe tia voninkazo be
dia ianao koa tena za tena tia voninkazo be koa nefa tena tsy tia voninkazo mihitsy ianao. Azonao ohatra faran'izay akaiky kely zany na ohatra hoe miteny ilay vehivavy hoe za tena tia mihinana pizza be mihitsy dia ianao nefa faran'izay tsy tia vehivavy tia mihinana pizza dia mba zavatra raisonnable zany le tokony hananovana. Tokony hananovana. Le mba modimody raisonnable. Resakantsika zay zany ho an'ny lehilahy ihany fa matetika koa vehivavy fa ilay resahako teo. Le vehivavy sao rehefa resahako teo le anisy le mety tendakanina be izy dia mody hoe mety ohatra hoe le vehivavy koa misy toetra be fa mety rehefa timpiny le lehilahy dia mody tsaratsara fanahy izy fa feo amin'izay rehefa tafaraka amin'izay mamay. Vehivavy aloha tena misy an'izay tena tsy azo lavina koa zany fa tena misy ny lehilahy angambany tsy dia tena mahay vitsy ngamba ny lehilahy tena hoe mahay manafina be ny jeu any fa ny vehivavy no miteny fa tena misy tena mahay manafina ny jeu ny vehivavy tena hoe aleo tsy teneniko ny secret anay vehivavy fa manjary lasa tsy dia manahiranao izy teny ao avy hoe manino aty milaza secret ka tsy hoe izahay vehivavy rehetra moa manao an'izany fa tena misy zany zavatra tena misy hoe ohatra miresaka ohatra le lehilahy zany indriky andriky ohatra ny tena tsy mba hita mihitsy hoe tia ara-materialy azonao hoe tsy mba mampisehoseho hoe tia ara-materialy nefa au fond tena izay mihitsy le izy. Za koa mahita an'izay. Any? Ianao ve zao ohatra zany? Za zao tsy manafina hoe fa za kosa aloha tsy dia karazan'ilay olona mangataka e. Je suis pas ce genre de personne. Fa raha ohatra ve hoe nisy lehilahy zany tia ohatra hoe tena izy tena tsy manam-bola izy sahirana izy fa bogosy be ohatra ve dia nikoty anao dia miarahanao na vehivavy hafa ve mety anaky an'izany. Tsara be ilay fanontaniana lovaniko manaraka zay nge le fanontaniana efa matetika moa vehivavy raha ohatra miteny ohatr'izany dia tsy maintsy hiteny foana hoe zao aloha ny anahy zany aloha deja tsy hoe hanambomboatra fomba firesaka fa zavatra hitako aloha matetika raha vao ny lehilahy no manam-bola be dia presque la plupart du temps hialako tsiny ho an'izay tsy ohatran'izay fa la plupart du temps dia arrogant foana ny lehilahy raha vao hoe manam-bola be izy dia za aloha zany le lehilahy ohatr'ireny aloha zany tsy hiarahako satria za le karazan'ilay vehivavy le hoe miezaka amin'ny herin'ny tena koa dia raha vao hoe ho pepipepona zany ao anaty relation dia efa tsy hialako lavitra le izy fa kosa nefany izay hialako tsiny raha mety manohina olona mba jerevako ihany zany za tsy mety hoe sahirana iny olona iny sahirany bogosy ozy izy ianao nefa sahirana izy raha sahirana izy nefa hitako hoe te hivoatra eo amin'ny fiainana dia miaraka aminy fa raha ohatra hoe sahirana izy nefa tsy haninona izy tsy hitako hoe inona zavatra tianao atao mba hampivoatra le fiainana tsy hiaraka aminy mihitsy na oviana couleur zany important matériel sy miaraka tena sasako kosa aloha ny tena tsy ilaina ny vola satria zavatra rehetra atao amin'izao na inona presque mihodina autour du resa-bola fa iny moa atao matetika moa le resaka premier rendez-vous maka important be zany ny première impression fa zany première impression dia matetika zany ny olona zany eo amin'ny fotoana iny no manambomboatra ny toetratoetrany dia misy nefa zao ohatr'izany zao taloha misy an'izany hoe ohatra hoe tamin'izany moa zany tamin'izany mbola tsisy réseaux sociaux ohatr'izany
mety hoe club SMS no firesahan'ny ankizy tamin'izany dia rehefa mba miona voalohany zany ka manao kapa zany le bandy zany tsy hoe inona fa hoe mba nanao kapa zany tamin'izany zay Misy namako tsaroako amin'izay. Misy namako voaingana mihitsy ny asa izy na heno an'ity na tsy heno an'ity ny tantara anazy resaka izay hoe mahafinaritra kely anazy ny resaka tamin'ilay bandy tany naty kokoa indry aloha raha maheno an'ity fa tsy ho tononoko ilay anarana. Mahafinaritra kely anazy ilay bandy dia miresaka dia tena hoe andao iona fa te iona be dia niona amin'izay. Nanao kapa hono ty le bandy tonga dia kivy be kala. Nefa ohatra zany zao ohatra zao raha fieritreretako an'izany zao tsy voatery hoe le bandy zany tsy voatery hoe rehefa manao kapa dia midika fa andrazy kosa aloha hoe on est bien d'accord kosa hoe raha ohatra ka andeha restaurant ve le any amin'ny restaurant hoe mihajahaja ve ny toerana andehanana dia tu te ramènes avec des tongs. Izy kosa aloha tsy mitovy firy taona aloha le namanao ny tantaran'izany izy firy taona izy tamin'izany fotoana voaingana kely ie bandy ndray zany vao tsy ampiray volana izay zavatra izay dia le bandy zany efa olon-dehibe koa non sa mbola bandy kely vao arakaraka le situation manko le izy fa tsy mitovitovy zareo arakaraka le situation le izy mety tsy haiko aloha ohatranazy zao matetika zany zao efa manambady fa mety ohatra hoe mety amina fotoana nanao kapa izy tamin'le rendez-vous ohatra mety ohatra hoe voaka tany izy direct le rendez-vous dia nanao kapa izy efa fotoana fanomezana le izy après tsy haiko te hiteste an'le vehivavy koa ve izy tamin'izay fotoana izay hoe raha manao kapa ve te ho tiany fa nefa koa ohatrany fieritreretana ho anay vehivavy zao fandraisana an'izany ny anao lehilahy fa ohatrany hoe tsy dia grave anga zany fa ohatrany hoe ohatr'izao mety ohatr'izao fa ohatrany hoe mba hoe izay zany izay le hoe efa miresaka fanambadiana indray moa zany fa mety azo lasainao anatiny any le hoe vady jerijery azonao mba fionana voalohana dia ny première impression omenao an'le olona any amin'ny restaurant na hoe andeha hiona dia kapa ny anaovanao kapa scooby-doo ohatrany somary miana kely any efa ho ana manokana zao aloha tsy hoe zany hoe homenatra le vehivavy tsy par rapport amin'ilay hoe homenatra hoe miaraka amin'le lamanao fa ohatrany hoe tsy niraharaha zany ohatrany hoe tsy mivaky loha zany tsy mba hoe ahitany any dia hoe mba te ho tian'le olona dia mba jejejy mba ohatrohatr'izay azoko tsara fa nefa raha nieritreritry zao za manokana tsika moa zany hoe tsika olombelona zany mijery amin'ny endrika ivelany foana fa ohatra zao hoe amin'izany manko zao le zareo fandresaka zareo tsy fantatra moa zany hoe mpakahita sary ve zareo le niresaka sa tsy fantatra dia hoe ozy ianao hoe tena nafinaritra be niresaka sy ohatr'izany dia nefa rehefa niona zany dia tsy raikitra le izy dia tsy haiko le toy an'le izy fa zay fotsiny aloha zany ny impression voaloha hoe ohatrany tsy niraharahanah ohatrany tsy mba nieritreritra hoe mba hanao fa nefa miprimma foana nefa le hoe hitanao hoe ny tsara resaka zany zareo iny fifandraisana iny zany tena important be mihitsy amin'le couple rehefa tena hoe mifanohy nohon'le hoe endrika ivelany mais on parle de premier rendez-vous ohatrany hoe mba tokony mba hoe niezaka minimum ana fiezahana zany hoe mba hiplaire tsy izay ve ny tanjon'le izy mba hiplaire an'le olona iona aminao ianao dia mba manao effort kely amin'ny resaka vestimentaire izy fa zay le premier rendez-vous fa le voyage avy eo zany no important be hoe raikitra sa tsy raikitra mety ho tsara kokoa tiako tenenina zany hoe ny paraître zany tsy voatery hoe rehefa milay be foana le olona amin'le premier rendez-vous nitohina avy eo ilaiko fa raha ohatra hoe ohatr'izay koa zany mety tsy nilaiko le olona tamin'ny premier rendez-vous fa mety miezaka izy avy eo ohatr'izay zany le izy zay ny tena tsara le miezaka izay mihitsy any tiako ahatongavanao atin'le izy hoe mba hitan'le olona zany ianao hoe miezaka amina mitoetra na amin'ny resaka fiakanjo na bref dia na koa nitranga mety hita anaty premier rendez-vous ahoana le ianao ve plutôt hoe premier rendez-vous dia 50-50 sa samy mandony azy sa tena tsy haiko
Zany lehilahy ny tokony androan'ilay izy. Tamin'ny andronay zany tsy dia nanao an'izay loatra ny olona. Ianao moa zany tsy fantatra fa tamin'ny andronay tsy dia nanao an'izay loatra ny olona fa mandeha mihinana frity. Izay ny tena mahafinaritra. Iza mandoa an'ilay iziko. Samy mandony anaziko. Zay ka zay ilay tenenika tsy dia samy mandony anazy ve sa efa tsisy an'izany style-na restaurant zany moa zany taloha fa amin'izao fotoana vaninandrenantsika zao misy hoe mipoitra amin'ny réseaux sociaux foana hoe any amin'ny ry amin'ny anina hono ry amin'ny anina hono tsara sakafo dia zay mahatonga ny couple rehefa hoe any dia rehefa manao premier rendez-vous dia hoe ndao ary hoany dia mibandy kely amin'izao zany somary sahirakirana zany dia mbola vao mikoatra satria mila manam-bola zay vao tena hoe mazaka sipa ahoana moa le mila manana manina mila manana miliona raha te hazaka miliona zay hoe moa le tsy haiko tsirany agrady fa zay mibolabolana atao baolina raha tsy manana miliona zay kay zany hoe mila zany hoe mibolabola zany na mila misy miliona araka ny fandinihana moa zany dia zay moa zany le resaka teo hoe nanao kapa le bandy araka ny fandinihana zany fandinihana manam-pahaizana dia ny vehivavy ny lehilahy maso malemy fa ny vehivavy any sofina malemy ao zany tena io zany tena ketrika ny lehilahy rehefa mahay miresaka zay moa le beau parleur fa mahay miresaka le lehilahy dia lavo azy le vehivavy zany hoe zao ataoko an'izao ianao ataoko an'izao ianao zay mihitsy le resaka rehefa mitohy le izy zany avy eo lasa efa amin'izao fotoana nefa ohatrany tsy dia tena marina loatra intsony zay fa ny vehivavy tena miteny be ny maso satria mitratran'ity hoe resaka réseaux sociaux ty hoe mijery foana miscroll eo sarotsarotra kely voajery daholo ny détail rehetrarehetra alohan'ny hidirana amin'ny resaka hoe premier rendez-vous dia jerena daholo hoe ohatriny ahoana ny namany ohatriny ahoana ny trano ohatriny ahoana ny akanjo fa matetika moa hoe le fisantsika moa hoe premier rendez-vous fa rehefa tena miteny rehetrarehetra no tena important tsy tena fantatra misy an'izay koa zany hoe tsy hoe nareo mpisipiny hoe mifankaty be anina dia efa hoe iny zany no tena izy fa rehefa miaraka mivady amin'izay ka mipetraka miaraka amin'izay eo amin'izay fa tena hita hoe ahoana ny tena izy raha vao alohan'izay zany dia mbola tsisy resaka hoe efa izy na tsy haiko na fa rehefa le miara-mipetraka 7 jours sur 7 zay vao 24 heures sur 24 zay vao tena fantatrao amin'izay hoe ahoany ty olona miaraka amity ka ho anao ary monsieur Joda amin'ny resaka premier rendez-vous inona ny zavatra hoe afaka hoe mba hamonjenanao sipapa amin'ny vehivavy zany hoe mba hievitena ny tombena anatin'ilay piège-ny beau parleur ny olona moa zany raha fieritreretako azy zany ny beau parleur aloha zany misy foana mety koa hoe tia zakan'ilay sipa izy dia tsy maintsy mba miresaka na dia hoe tsara intention ary fa ny lehilahy zany tsy maintsy ohatr'izay ahoana kosa moa zany nataony raha ikotan'ilay sipa tsy maintsy mba mahay miresadresaka kely zay le hoe ny vehivavy ny sofina ny malemy dia tsy maintsy any amin'izay lalana izay foana no ketrehan'ny lehilahy dia arakaraka foana zany nefa tariny hoe tena mpandainga be ty lehilahy ty tena tsy haiko raha ny fijeriko azy angamba ny matetika moa zany mahatonga an'izay hoe tsy mahalala hoe mpandainga le vehivavy tsy mihainy instinct izy ohatrana manokana zao mieritreritra fa ny impression voalohany zany tena important be le sentiment zany zay fa tsy le endrika ivelany fa tsika nefa ny olontsika tsy mijery tsy mihaino an'le sentiment fa tonga dia le endrika ivelany no mibahana be zay le izy ange ohatra zany hoe nanao kapa le bandy dia tsy nieritreretany le sentimentny ty olona tia mety fanavitra amin'ny fiainany tia mety anao an'izao anaty amin'ny hoavy mety anao soa ana be tia mety ampalasa milliardaire anaty tsy nienono zay zavatra zay zany ao anatiny fa le tonga dia le kapa ny jereny azonao le fandehany dia mety contraire an'izay koa le izy hoe tia bogosy be ty bandy tia dia tsy nienono hoe ty bandy ty otra bebe resaka zany fa hoe le bandy bogosy fotsiny jereny dia fa hoe mety zany fa bogosy tsy nienono zany le ao anatiny hoe
ty bantika mety bebe resaka ohatran'ny tsara folona be resaka izy zany tandremo tsy Tandremo. miheno an'izay zay le hoe instinct tsy intestin fa instinct ny Gros intestin grêle. iny zany le hoe le tsara jerena amin'le izy dia iny zany tsara miainana iny ny olona rehetra manana an'izay daholo misy feony bitsibitsika foana ao anatiny sûrement tena fantatra amin'ny vehivavy amin'ny momba an'izay fa matetika zany ny vehivavy mijery endrika ivelany foana sy hoe matimatiny hoe tsy haiko hoe manana iPhone ve ohatra le bandy amin'izao fotoana na hoe ohatr'izay manana tomobile ve izy dia lasa tsy mijery intsony zany izy hoe mety ahoana ny tena ho toyiny mety handratra anangy ty olona ty zay mole lazainao teo hoe dia ho an'ny lehilahy koa zany amin'ny kaonty kaonty koa zany ho an'ny lehilahy fa tsy ho amin'ny vehivavy rery matetika koa ny vehivavy manko amin'izao efa tena ohatran'ny lehilahy mihitsy tsy haiko hoe azonao hoe zay mety ohatra hoe raha misotro toaka be ny lehilahy dia misy vehivavy koa misotro toaka be tsy izy rehetra misy koa moa ny lehilahy tsy misotro toaka dia raha ohatra hoe mifoka sigara be ny lehilahy dia mifoka sigara misy vehivavy le izy hoe mahatonga an'izay ve tsy eritreretinao hoe à force de hoe mifanehatra amin'ny lehilahy ohatr'izay foana le vehivavy dia lasa ohatran'izay koa izy sa hoe tsy haiko hoe mahita foana hoe dia lasa mamboly toetra koa izy teneniko foana hoe misy vehivavy manao toetrana lehilahy efa mety tsapatsapanao kely any angambizay fa manao toetrana lehilahy ny vehivavy dia ny lehilahy koa mila mitandrina an'izay satria raha vao vehivavy tsy mifanaraka aminy dia mety ho sahirana koa le lehilahy amin'ny fiainany misy lehilahy misedra an'izay hoe miaraka amina vehivavy izy dia nefa tsy izy zany no tena enoana ao anatin'le couple fa zay tenen'le vehivavy ihany dia ohatran'izay ie ohatra ny lanilany resaka ianao zany mihaino resaka docteur Love zay ny resaka docteur zay ho ny tenin'ny docteur Love aminareo raha vavy isany sy ranadahy isany dia zay mety mbola misy karazana zavatra hita amin'seho sy hita ao anatin'ny ny atao hoe premier rendez-vous fa raha ohatra koa moa zany nareo mbola mahita hoe zavatra hafa tsy voateninay teo na hoe misy insolite ny ainanareo tamin'ny resaka premier rendez-vous dia mba tantarao anay soratinareo ambany eo ny tantara ny ainanareo ny premier rendez-vous soratinareo ambany eo dia hiakama 22 hiakama 22 ie dia ohatrao na premier rendez-vous antsika isanao way aty amin'ny farany vetsika vao miresaka an'izay ahoana moa zany na premier rendez-vous antsika isanao ny anay moa zany ny tsy haiko nefa nitantaresika tany anaty vidéo ihany angambany zany hoe zay tsy tena tany amin'ny vilany ny ona tamin'ny pazapa dia ny anazy zany souvenir tadidiko ilay ela indrindra taminao misy ny Erika zay moa zany niarana anao pazapa taminay no niteny tsisy olona fantatro mihitsy le vehivavy miaraka amintsika fa rova zay ihany ny fantatro zay ny souvenir tadidiko indrindra mbola tsy fantatro ny tarehan'ilay hoe izy zany rovo zany dia ohatran'izay dia za moa efa nampafantatra ny Erika tamin'izany hoe ohatra ny resaka nareo angambana ohatra hoe karaka manao karaoké angambana ohatr'izany c'est vrai tena marina zany za moa zany matadidy be fa rova tsy dia tena matadidy misy ohatran'ny misy période ny fiainako ohatran'ny filovilo misy kely ohatran'izany daholo dia raha mba sérieux fa raha mba calme koa amin'le resaka dia zay ve dia avy eo nitadidy koa zany tamin'izany tamin'izany andro fotoana eny ty podcast dia azo resahana aty zany tamin'izany fotoana hoe nisy fionana voalohany zany aloha niaraka tamin'ny organisateur ny pazapa tamin'izany tany amin'ny RTA dia miaraka amin'ny ray aman-dreny ny ankizy tsy haiko natadidinao tsy fantatro hoe iza no miaraka tamin'ny anareo zay ankizy hiditra vila zay ohatry nefa nisy fionana voalohany aloha tsy haiko raha tadidinao zay aloha tena tadidiko be mihitsiny izay ankizy rehetra tafiakatra step 4
ina tsy izy zany e, tsy tena omena mena hira saminazy hira CD fa tsy zay le tiako resahana fa tam'le andro hoe reto ankizy reto nitafiakatra filà maninona de tonga fa ty amin'ny RTA miaraka amin'ny ray aman-dreny miresaka amin'ny organisateur manao signiana contrat zay le resahako fa tsy le hoe ankizy andeha hifinira tena ninona tam'izay le hoe zay nahitako anao hoe tsy fantatro moa izy niaraka taminao na ray na reny fa ny anahy aloha dadanay niaraka tamiko tam'izany de hoe misy contrat soniavana zany hoe ie de zay no nahitako anao voalohany ie ohatran'ny sipalavalava zay de somary maitsomaitso sipalavalava somary maitsomaitso manao boty maitsomaitsoka ohatran'ny fantatrao ve zokanay mirindra ohatran'ny mirindra zao maitsomaitso teny akasalikely mirindra raha ohatra maheno ie teko nazonao zany le lokoloko zany maitsomaitso de mbola maitsomaitso tam'izany aloha zany fa tam'izao ohatra fa tsy de maitso loatra tsy somary manopinopy marron zany le maitsomaitso zay le izy ny tena marina zay aloha fahaizako azy ie averiko hoe maitso ny lokony tarehanay hoe vera rova moa zany tsy de malala fitenin'olona fiaina amin'ny sisiny any ie de ohatran'izay zay nitadidiko zany de nanao ohatrany nanao boty ianao ngambany tam'izany de pataloha fotsifotsy de akanjo fotsifotsy misy sary maintimainty sy menamena ie fa tsy tadidinao moa zany de ohatran'izay tsy de mbola tsy niresaka zany zay tam'izay fa tany amin'ny village vao mba niresadresaka hoe niresadresaka teo hoe ohatran'izay de nisy premier rendez-vous tao inona zany fa tsy nisy premier rendez-vous niresaka premier rendez-vous fa so ihany moa zany tam'izay fotoan'izay zany tsy nanao kapa tsy haiko na mety hitanao nanao kapa ahoana moa ianao tsy hitako manao kapa isan'andro zao foana premier rendez-vous ohatrany tsy nanao kapa fa tam'izany fotoana moa zany mba secret kely le ohatrany hoe misy caméra ao anatin'le villa teko na tadidinao enao korangaha anatin'le villa manginaka de eo ambanina ina moa zany hitanao le eo ambanina varavarana tsika sy anao ene ka tam'izany tsy naresy nanao biary tsika de resy mbola avant an'le izy tena mbola tsy tadidinao ihany le izy avant an'le izy mbola avant an'le izy teo ambanina teo zay premier rendez-vous atsika zay teo ambanina de niresaka tamiko ianao de nitena tam'izay moa zany malahelo milaza aminareo fa mbola tsy vonona hono le vehivavy zany tam'izany nga teo ambany fa tsy teo andavarangana ve tsika no miresaka an'izay teo ambanina varavarana io no angle mort n'le caméra de teo no niresaka zay no nahatonga an'le izy de aveo moa samy paritaka malahelo milaza aminao fa de aveo ohatran'izay ohatran'izay zao premier rendez-vous mihitsy zao zay satria hoe iresaka de aiza zany niresaka de ry de ohatran'izay moa zany ny premier rendez-vous de aveo niresaka de ohatran'ny ka sao de nanao kapa re anao moa tam'izay mety nanao kapa afa tadidiko aloha fa ohatran'ny nanao kiraro ka nanao tenisy fotsifotsy ny nanaovako tam'izany de ohatran'izay de aveo moa niarakaraka teny de tsy tadidiko tsony ahoana ny premier rendez-vous taty ivelany ohatran'izany ny premier rendez-vous moa zany ho an'ny misy karaza moa zany le izy hoe ho an'izay mbola tsy niona mihitsy iny le hoe mandiso fanantenana be ho an'izay efampinamana sy ny sisa enjany ty tantary ty lasa ohatra mampieritreritra an'le fiainana hoe ay moa nisy an'izany tokoa tam'izany misy tadidy misy ny tsy tadidy de tantarao anay tao ny premier rendez-vous anareo hoe tantarao anay anaty commentaire ao hoe ohatrohatry ny ahoana ny premier rendez-vous anareo misy zavatra na desu anareo ve na ohatrohatry zany de misy zavatra tenareo averina ve ohatra tam'izany fotoana zany koa mety ohatra hoe lasa bokosy be le bande taty aoriana lasa manja kely le sipa tam'izany taty aoriana de mety nanena ve tsy haiko na misy an'izany koa de zay zany
eka zay zany fa de efa ohatrany efa mangingina koa le raha matory fa sady mitaiza zazakely koa e zay ny tena marina lasa tsy de concentré loatra makasitraka anareo mianatra amin'ny farany a yo de izahanay moa zany hoe isan-kerinandro misy episode mivoaka amin'ity podcast tany aty a tsy ambarately fa mbola tsy fantatra zany le andro a fa atoato aloha zany hiezaka anao episode maromaro izahay a de misaotra reny andratra amin'ny farany eny ary de zay le episode atoy a ny tsy ambaratelo a mandrapitafy indray io indray io